Falmaraba mpakafindray tonga indray ny fotoana izay rahantsika chef Ni miaraka aminareo hitondra zavatra vaovao hatrany. Poivron asiana atody indray ny amboarintsika androany. Tsy hoe kapohana fotsiny ny atody dia araraka indray. Efa nisy fotoantsika nampianatra zavatra ohatrany fa androany indray izy mba hovainy. Hovaina zavatra hafa kely indray izy androany dia hitantsika indray ara hoe inona izay ataontsika izay. Poivron sy atody. Izay indray izany no ataontsika androany. Tongolo any fotsiny ny fanomezana tsiro izay hoentiko aminareo izay mbola veriko foana hoe mbola ho avy tsy akijanona eo ny karazana épices izay fanohanana ny namantsika. Dikany avy aloha antsika mbola tsy mihinana épices. Alaina ny poivron dia ezahana mihitsy izy mba tsy ho lavaka be. Ohatr'izao koa izany ny famoasana poivron rehefa tiana tsy handany andro nefa tsy tiana ho potika be izy. Tsondromina amin'ny ankibe tanana ohatr'izao ny sisiny rehetrarehetra dia avy eo ahodina. Ahodina ohatran'iny izy dia sontomina dia avoakany ao anatiny ao avy eo. Tsy mila antsitsika izay avoaka tsara fotsiny ao anatiny ao. Ohatr'izao. Ao izany izy. Averiko pitsirintsika ohatr'izao fotsiny amin'ny ankibe tanana. Rehefa tena be dia be manko ny poivron ohatrany tonga dia hoe iray koveta ohatra no ampiasaintsika dia ela be izany ny manala anazy na manala ilay voany na miampimpinia anazy. Ao izy izay. Zay. Afaka izay. Dia ataontsika ihany reto anankiroa ambiny farany reto. Tsy tena lavahana be satria ilayntsika mba midihitsy izany izy androany. Rehefa vita izay dia hikarakara ilay atody avy hatrany. Alaina izy dia ahodina. Ahodina ohatr'izao dia voakikany daholo amin'izay ilay voany ao anatiny ao. Rehefa vita izay dia alaintsika ny atody dia vakiana. Dia kapohana. Alaina koa ny tongolo oignon dia ataontsika demi-lune indray izany izy eto. Tsika moa izany dia hoe miezaka mianatra an'ilay karazany. Izao ilay demi-lune aminazy fa mety foana io na hachenareo na ataonareo en julienne na izay mahay lesona rehetrarehetra izany dia efa afaka manao anazy daholo. Dia atao aizy reto? Atao ao anatin'ilay atody. Atao ao anatin'ilay atody izy ohatr'izao. Rehefa vita izay dia asiantsika sira kely ao anatiny ao. Tonga dia efa ataontsika sira sahaza mihitsy. Toy izao izany ilay atody sy tongolo. Maka sotro amin'izay izany tsika anaovantsika anazy ao anatiny. Alaintsika ilay poivron teo dia atsofokontsika ao anatin'ilay poivron ilay tongolo sy atody. Ilay ranon'atody moa izany.
Efa nataoko vilia somary miainga kely mihitsy ny dia amin'izay izy tsy very atsofoka aloha ny tongolany ao dia rehefa avy eo arahana an'ilay ranon'atody avy eo. Azo lazaina hoe farci ilay izy hoe poivron farci fa somary miavaka kely ihany izy izany. Tsy mitovy amin'ilay hoe andeha endasina, andeha ho fonosana fa ranon'atody fotsiny ny ataontsika ao anatiny ao ataontsika an'izay daholo izy efatra. Raha tianao atao betsabetsaka izy dia azo atao anankiroa zany ny atody. Mba ezahana aloha zany izy poivron tsy misy vaky mijaro very ilay ranon'atody ao anatiny. Mbola atsofoko tsara ny daholo ilay oignon. Rehefa tafatsofoka tsara ny daholo efa nasiana sira tsara izy iny dia fenoko an'ilay ranon'atody fotsiny ao anatiny ohatran'izao. Izay ilay nahatonga an'ilay hoe nanao an'ilay assiette somary miakatra kely ozy izy ateo mba ahafahako mampiankina anazy aloha. Mandritra an'izay fotoana izay dia efa manisy rano kely ato anatiny ato andrahoako azy. Asiako sira avy hatrany zany dia avelako angotraka. Asiako menaka ihany koa mba hampangirana an'ilay poivron rehefa avy eo dia avelako angotraka izy. Vita izay. Rehefa vita izay ka manomboka mangotraka ilay rano dia ho alaiko dia ho apetrapetrako ao anatiny ao izy izany hoe sady tsy vapeur izy tsy ala vapeur izy tsy any anaty foro izy fa kosany tena andrahoina kely mihitsiny izy dia iny amin'izay zany rehefa masaka izy dia mihidy ao anatiny ao satria atao izay hampalemilemy anazy zany dia iny ilay poivron farci atsika fa sady tsy endasina tsy atao anaty laforo fa tena andrahoina mivantana mihitsiny. Fitsinjovana an'ilay tsy fanariana an'ilay tsirony foana zany ny antony nangotraka ny ranontsika dia nalaina dia natao anatiny tao zany ilay poivron. Ezahana zany mba tsy hiraraka ilay atody. Tsy tena miditra any anatiny zany ilay rano tena saronana mihitsiny mba alemy ilay poivron atsika. Eny ary mandra-piandrintsika amin'ny famasahan'ny sakafontsika androany dia mbola manentana hatrany ny CFP Ni mba hamanginareo an'izany centre de formation professionnelle ary agréé par l'État zany. Maro ny formation mandeha fa CFP Ni kosa ny miteny hoe hafa ihany ny tena mahay hafa ihany ny tena manatrika ary hafa ihany ny tena mahazo ny certificat. Iny ny varavarana misokatra voalohantsika koa mazotoa. Efa omena promotion koa nge ilay izy. Raha ohatra tokony hianatra 3 volana ianao dia lasa 2 volana sisany. Tsy hoe programa tsy feno fa tena programa feno tsara ary tena atao izay hampahay fa cours accéléré na formation complète mihitsy zany no omenanareo formation accélérée ihany koa tongava. Inona le formation promotion izay atolotra CFP Ni formation en restauration. Ny zavatra tao ao anatin'izany dia mianatra ny hanao barman, ny hanao serveur sy serveuse, eo ihany koa ny hanao chef de rang, maître d'hôtel, izany hoe ny asa rehetra hita ao anatin'ny restaurant
ny asa rehetra hita ao anatin'ny restaurant zany no ho ampianarina ao anatin'izany formation en restauration zany. Ray volana ozy izy ateo isan'andro mbola afaka mandray mpiofana foana zay mandrapatonga ny le 17 mbola mandray foana zay dia miazaka za mihitsy mandeha aty fa afaka 12 andro ny ray volana io dia efa hiatrika amin'ny fanadinana ara-panjakana ary ao aoriana kelin'izay dia ahazo ny certificat. Efa mba miampy ray aloha zay ny taratasy manamarina fa kay ianao mahay asa mahay mahavoafehy an'izany asa en restaurant zany. Jerentsika kely aloha sakafo sao dia variana miresaka. Mbola saromana tsara ao ihany izy fa mbola somary mafimafy raha ohatra fotsiny satria ity tsy rano mandifotra azy dia azontsika atao ny manondraka azy. Manondraka an'ilay poivron zany amin'ilay ranony tsy dia tena nampidirana rano aloha ny any anatiny raha ohatra ka hoe tsisy tafiditra fa rehefa misy tafiditra tsy maninona fa mbola ho masaka ihany iny rehefa avy eo mbola toizantsika ihany ny fanahonana azy dia avelantsika alemy tsara ao izy. Ny toy amin'ny manaraka indray dia mbola manolotra hatrany ny promotion amina formation. Ny formation en hébergement indray promotion ozy izy ateo satria tena tsy haiko lazy ray volana akory nalainay fa droit zay 50 000 ariary fotsiny nefa azahoana ny formation tena feno ary natao accéléré zany formation zany afahana miatrika fanadinana ara-panjakana ary azahoana ny certificat. Inona indray le hoe fianarana na fiofanana amin'ny hébergement zany. Betsaka ny tsy mahafantatra fikarakarana na fanaovana ny asa any amin'ny hôtel. Ohatra ny hoe manao femme de chambre, manao gouvernante, manao directeur ihany koa, réceptionniste. Zany zay asa rehetra hitanao hoe ao anatin'ny hôtely zay no antsoina hoe formation en hébergement. Zay zany no ianarana ao anatiny. Koa miazaka zandray raha zay no tianao atao na te hiasa anaty sambo ianao na te hiasa ny ivelany ianao mamerina fotsiny hoe tsy lalanao na lalana le formation atao fa ny fahazahoana fahaizana ny fahazahoana diplôma mba anampiana ny dossier atsika mba tonga atsika mba efa manana an'izay lafiny teknika zay zany ihany fa tsy hoe nandeha fotsiny dia tsisy talenta. Zay raha fa andeha hijery kely an'ilay izy indray aloha tsika. Raha voaritra ity rano ity zany dia efa mino fa efa vita koa ny sakafontsika zany hoe avela ho ritra kely eo izy efa kely sisany. Eny ary mino fa efa masaka tsara izy zay ato efa hitako meritra tsara izy io dia tsisy very mihitsy zany ny fahasalamana ao anatin'ilay sakafontsika. Tena mbola voatahiry tsara daholo ny tsirona sakafo rehetrarehetra satria ritra tanteraka ilay rano tao anatiny. Toy izao indray zany ilay sakafontsika ohatra mahafinaritra kely anarana mba ho ampiako tomaty fotsiny izy ity aka tomaty eto tsika hanaingoantsika anazy satria dia maitso be loatra izy ao anatiny ao dia ho asiantsika an'izay tomaty ataontsika haingony kely izay. Hanaingoantsika anazy fotsiny zany mba tsy tena hoe ho maitso be ilay décorationtsika. Toy izay indray ilay sakafontsika jereo tsara atody nandrahoana tamin'ny entona fotsiny io satria izy tsy nahazo rano izy ao dia ilay tongolo ihany koa zany tsy masaka be dia misy fofona tena isan-karazany avoakany ao. Fofona tongolo, fofona poivron satria mbola voatahiry tsara daholo izy teo fa tsy very. Dia
mahazo mamerina nareo any an-trano ary ny tena fanindry ny chef Ni dia ny amerenanareo, indrindra ny andefasanareo ny famerenana vitanareo any amin'ny page Facebook Ni Nahandro. Izay indray fandaharantsika fa amin'ny manaraka indray.